Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fanaraba-tsika malalatra ty Zoma voalohan'ny volana Martsa ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika riavako ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Genesisy toko 7. Genesisy toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 7. Genesisy toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 7 vakitsika aminaran'i Jesosy. Andriamanitra ny teny tamin'ny Noasy tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe indro izaho efa manorona ny fanakeko amiko so amin'ny taranaka-reo mandiby anareo sy amin'ny zava-mananaina rehetra ao aminareo, na ny vorona, na ny biby fiompy, na ny biby dia rehetra eo aminareo, izay rehetra nivoaka avy tao anatin'ny samby fiara dia ny biby samy hafa rehetra dia ahoroko ny fanakeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safidrano intsony ny nofo rehetra ary tsy safidrano animba ny tany intsony. Ahoy Andriamanitra, izao ny famantarana ny fanekena izay ataoko amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka fara mandiby. Ny havako dia apetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko so amin'ny tany, ary raha mampiangona ny rahona eo ambonin'ny tany ka hita eo amin'ny rahona ny havana dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra, ary tsy safidrano andrikana ny nofo rehetra intsony, ary ho ao amin'ny rahona sy ny havana, ary hitsinjo azy aho ahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra so amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoe Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekeko izay naoriko amiko so amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa ry havana no zara Mofonaina ho antsika. Amin'ity andro ity Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Noa, ary tsy tamin'ny Noa ihany fa tamin'ny zavaboary rehetra. Iverenantsika moa zay rehefa avy eo ry havako. Fa rehefa miteny hoe fanekena isika ao amin'ny Baiboly io dia voambolana roa no ampiasain'ny Baiboly rehefa miteny hoe fanekena izy. Aty amin'ny testamenta taloha dia mampiasa ny teny hebreo izy antsoina hoe berita, izay no heviny dia hoe manapaka dia mihinana, na manapaka na koa mihinana. Zany hoe midika fa ny berita dia milaza zavatra mahavelona, milaza zavatra ampidirina any anaty, tsy mifanalavitra amin'ny teny malagasy hoe mino. Rehefa miteny tsika hoe mino amin'ny teny malagasy dia misotro no heviny, na tonga ny teny hoe fampinomana. Rehefa miteny hoe fampinomana dia fampinomana tangena dia hoe fampisotroana tangena. Ny teny malagasy hoe mino dia misotro no heviny, misotro mba ahavelona, misotro mba ho tonga aina, misotro mba ahatonga anentika ny vatana manontolo. Ka ny mino zany dia mitovy hevitra amin'ny hoe berita, zany hoe milaza zavatra hohanina. Ny faharoa izay tsapa zany raha ohatra ka miresaka ny fanekena amin'ny berita sika ny testamenta taloha dia milaza zavatra hoe hohanin'ny tena, mahavelona. Fa ny testamenta kosa dia mampiasa ny teny hoe diateke ny teny Grika. Eo amin'ny 330 ny miverina ny teny hoe berita na ny fanekena amin'ny testamenta taloha. Be dehibe zany teny zany, miverina be dehibe zany teny hoe miverina 330 amin'ny testamenta taloha zany, be dehibe zany. Ary tsy misy boky ao amin'ny soratra masina tsy ahitanao ny teny hoe fanekena. Dia ny testamenta vaovao kosa dia mampiasa ny teny hoe diateke, izay nadika amin'ny hoe fanekena amin'ny teny malagasy. Fa nadika ny teny latiny hoe testamentum, nazahoana ny teny hoe testament. Zay mahatonga antsika hoe rehefa manonona hoe testamenta vaovao dia azo tonona hoe fanekena vaovao satria ny testamentum dia alliance na fanekena. Ao koa ny ataony hoe ao koa ny ataony hoe pactum, ny teny latina dia ampiasa ny teny hoe pactum, pacte.
zany hoe zavatra ny fanarahana ary ny ao koa mampiasa ny teny koa izy hoe ny voeloza izay mahasamihafa ny tena antikatsika ny teny hoe diateke fanekena ty amin'ny teny latina de ny testamentum mahasamihafa ny hoe diateke mantsy a na ny testamentum raha mitentsika hoe pactum de milaza zavatra mitovy hery io takizay koa ny voeloza fa ny testamentum de mitovitovy tika amin'ny diateke milaza zavatra izay le olona anakiroa mifanaiky tsy mitovy hery zay ntsony hoe diateke rehefa miteny hoe fanekena zany a dia milaza hoe am'izao oatra masina Andriamanitra mifanaiky amintsika olombelona dia Andriamanitra zay tsy mitovy hery amintsika hafa mantsy ny hoe ohatra hoe pactum hoe olona mitovy hery no mifanaiky ny testamentum koa aloha am'izay any am'lafa anankiray faneken'ny mpivarotra sy mividy faneken'ny tompotany sy ny mpanofatrano faneken'ny ohatra koa ny fifanekam-piaramiasa zany hoe olona mitovy hery miaraka mibanjina tombontsoa imbonana fa ny fanekena ao amin'ny teny hoe diateke ao amin'ny testamenta vaovao rehefa miteny hoe fanekena ny testamenta vaovao dia milaza olona anakiroa tsy mitovy hery io ndray lehibe ndray kely Andriamanitra nanaiky hifanaiky amintsika olombelona nanaiky hifanaiky amintsika izy itsika zay tsinitsinina izy lehibe izy itsika madinika zara fa ataotsika hoe tsy ahatanteraka akory azy le votoatan'le fanekena ary ny rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra isika de izao zany tokony atsiary hoe isika pitika de pitika fa Andriamanitra kosa lehibe zay manerana zao rehetra nefa nanana fanetretena hanafaona tena hifanaiky amin'ny olombelona ny teny hoe fanekena amin'ny testamenta vaovao dia miverina intelo amby telopolo saika ahitana azy koa ny ankabeazany soratra ny boky amin'ny testamenta vaovao fa raha miverina tsika raha ohatra ka somary namahavazy momba ny fanekena zay tsika dia ato amin'ny ity Mofonaina ity de fanekena zay ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa inona ny mampiavaka an'ity fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa ty tsy io akory tsy io ihany ny fanekena fantatra zao ohatra masina la kely indrindra 10 faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama perita abrahamika fifaneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama iny voalohany de teka tsany amin'ny Genesis toko 12 toko 10 vavito 12 sy ny sisa dia ny faharoa dia ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy berita mozaika fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fahatelo ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa moa zany mbola aty alohan'ny fanekena tamin'ny Abrahama alohan'ny fanekena ny fanaovana tamin'ny Mosesy fa ao koa ny fanekena ny fanaovana tamin'ny Davida berita Davida ika ny fanaiky tamin'ny Andriamanitra nisy fanekena ny fanaran'Andriamanitra tamin'ny Davida hitatsika ny hoe tsy io diso zanakalahy andimby ianao sy ny sisa rehetra ary aty amin'ny testamenta vaovao de misy ny fanekena vaovao dia eto ary dia inona ny mampiavaka n'ity fanekena Noa ty amin'ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama Genesis 10 fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Davida tamin'ny Mosesy sy ny hafa rehetra inona ny mampiavaka azy raha mamaky ny andininy vitsivitsika manomboka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny 20 de mazava ny voalohany de zao Andriamanitra ny fanaiky amin'ny Noa de Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny olona sy tamin'ny zavaboary manontolo tsy tamin'ny olombelona ihany Andriamanitra nanaiky amin'ny Abrahama de Abrahama sy Andriamanitra ihany no fanaiky amin'ny Davida de Andriamanitra sy Davida ihany no fanaiky amin'ny Mosesy de Andriamanitra sy ny zanak'Israely ihany no fanaiky fa ato amin'ny bokyny Genesis toko 15 amin'ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa de zao Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny olombelona sy ny zavaboary rehetra mazava ny andininy manao hoe andininy varaika 20 dia ahoroko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safidrano ntsony ny nofo rehetra ary tsy hisy safidrano hanimba ny tany itsony andininy 20 izao ny fanekena zay ataoko amiko aminareo hatramin'ny zava manana rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby ary marika natakatra an'io ny filazantsara masina araka ny marika natakatra an'io hoe Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty de naniraka ny mpianatra amin'ny hoe mandana hitorio ny filazantsara tsy ny olombelona rehetra fa hatramin'ny zavaboary rehetra
marka amin'ny filazansaraky ny marka ihany no manazava ny teny grika manao hoe ny filazantsara zay torinim-pino dia tsy hoe miatraika amin'ny olombelona ihany hoe marka fa miatraika amin'ny zava-boary manontolo mifanitsy amin'ity berita no asiketina ty fifanikena ny fanaovandriamanitra tamin'ny hoaty ary paoly koa de mahatsiaro an'io tatsika amin'ny romanina toko 9 paoly de miteny manao hoe fa izao zava-boary rehetra zao de miara amin'ny sainto noho ny fahotana fa noho ny amin'ny jesosy kristy tompo dia ho afaka amin'izany fisentono zany ny zava-boary rehetra hotsika manao hoe lay fanekena ny fanaovandriamanitra tamin'ny ho zany izay mbola iaina atsika satria fanekena nataon'andriamanitra tamin'ny ho tsy hoe mitentsika manao hoe ka inona moa zany inona moa ny idiratsika amin'izany fa faneken'andriamanitra sy no angy io ny atsika de fanekena tamin'ny jesosy eny tokoa zava-dehibe ny fanekena nataon'i jesosy fa ny tenin'andriamanitra rehefa eny de eny noho zany dia ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa de fanekena zay miatraika amin'ny zava-boary manontolo ary mandrika ankehitriny zany de zao mbola misitraka miaina zany fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa zany sika de mahazo matoky zany tsika ny fahamarina ny tenin'andriamanitra manao hoe tsy hisy safidrano itsony hanimba ny tany araka ny fanekena fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa ary dia toko atsika zany fanekena zany rehefa koa malaza fa andriamanitra dia miantra ny zava-boary andriamanitra dia miantra ny olombelona fa ny faharoa zay mampiavaka ity fanekena no ity amintsika am'izay hoe tokarazam-panekena maro samihafa de zao fanekena tsy miandry takalony tamin'ny Noa izy raha ohatra ka mamaky ny bokyny Deutéronome itsika na ny bokyny Pentateuka dia amin'ny fanekena ataotsika hoe ny tamin'ny Mosesy de zao hoe hajainareo ny lalàna de hitay anareo fa amin'ny fanekena fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa kosa de zao tena faneken'ny fitiavana tsotra fotsiny zao fanekena tsy misy takalony fanekena tsy misy zavatra andrasana amin'ny Noa satria faneken'ny fitiavan'andriamanitra zany amin'ny boky Noa io de amin'ny boky Genesis rehefa miresaka Noa de zao nanaiky andriamanitra hoe eny ara tapitra ny fahatezerako nivoaka avao anaty fiaran'ny samy fiara ny Noa menakavy sy ny biby zay navotana tao dia ny fanaiky andriamanitra manao hoe azo manomboka zao de zao tapitra ny fahatezerako dia tsy andringana ny nofo rehetra itsony zany hoe fanekena tsy miankina tamitsika olombelo zay le resahana hoe fanekena fanaovan'andriamanitra amitsika de fanekena izy ihany ny manateraka an'le fanekena eo amin'ny toeratsika isika zany dia fitaovana fotsiny ihany fa andriamanitra manaiky amitsika fa manaiky amin'ny tenany kio izy manao hoe tsy hanimba ny zava-boary tsony tsy hanimba ny olombelona itsony noho zany de tokony ohatsaitsika de ny hoe io andriamanitra io de andriamanitra zay izy ihany manatateraka ny fanekena ny fanaovana tamitsika ary mihoatra noho zany tsy mitaky amintsika akory azy izy na inona amin'ny fanajatsy amin'ny iarovany ny izao tontolo zao sy ny zava-boary fanafatelo zay mbola mampiavaka ihany ko ity fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa ity dia ny ataotsika hoe ny lay unilatéralité zany hoe lay fanekena ny fanaovan'andriamanitra tsy miandry tsy maheno mihitsika ny feo an'ny Noana ny tenyray mandehaza tsy misy tsy ny teny Noana indray mandehaza fa izao andriamanitra rery no miteny zany hoe raha ohatra ka any amin'ny bokyny ohatra hoe faneken'andriamanitra sy Abrahama de miteny miresaka amin'andriamanitra Abrahama milaza zavatra raha amin'ny Davida Patsaka de miteny kio Davida fa amin'ity fanekeny Noa ty de zao andriamanitra irery nandray fanapahan-kevitra ary tsy miandry na inona tamin'ny Noa izy zany hoe andriamanitra nanao zay tsy miandry valiteny tamin'ny Noa izy nahafantatra izay tokony nandray fanapahan-kevitra irery andriamanitra zany zay no azo ilazana azy tamin'ity fanekena fanaovan'andriamanitra tamin'ny Noa ity raha ohatra ka aravintsika zay inona no hevitry zany amin'ny lafiny ara-panahy inona no hevitry zany fivoasana n'lay berita inona no hevitry zany fivoasana izany heviteny zany amin'ny fiainam-panahintsika voalohany indrindra de zao ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra amitsika amin'ity bokyny Genesis toko 7 ty de zao fanekena mitondra fitsarana ary zay raha teo ny dikany teny hoe Noa de zao fitsarana no heviny
Andriamanitra raha manao fanekena amintsika dia Andriamanitra zay manome toky fitsaharana ao atsika. Tebiteby igetsika fiainana isan'andro tebiteby le amin'ny hoe ahoana no hanina, ahoana no sotroana, ahoana no tafina, ahoana ny tontolo iainana, ahoana ny fahasalamana. Fa izao Andriamanitra efa nifanaiky tamintsika, ary rehefa nifanaiky tamintsika Andriamanitra de ny faneken'Andriamanitra de zao manome toky izy fa hanome fitsaharana ao atsika. Hamafisiny Jesoa io amin'ny firazan'ny Saramasina araka ny Mateo, tena izy manao hoe ho anareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana, ho anareo zay trotraky ny fiainana, trotraky ny tsindry azo lena, tsindry azo len'ny fanjakana romanina, tsindry azo len'ny erisetra ra-pivavahana nataon'ny fariseo, ny ziogana petraky ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, ho anareo zay traty ny fantrana mitranga manodidina ny Galilea tamin'ny fotoan'andro, ary mety amin'izao andro antsika zao ihany hoe ho anao zay miasa faritra sy mavesatra entan'io avy fa omeko fitsarana. Refako malala ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika de zao fanekena ny hoe fitsarana sy fiadanana. No zany de engany ho tsapanao fa ny karazam-panekena rehetra zay nitonon'Andriamanitra ao atsika, ary ny karazam-panekena koa zay nataon'Andriamanitra tamintsika pino aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny fiangonana miantsika mandrakaketrehy de zao mino fa rehefa nifanaiky taminao Andriamanitra de mampanantena anao fitsarana sy fiadanana izy. Fa ny faharoa zay efim-panasy eo zany andiny momba ny tantarany ho azy alo satria hoe unilatéralité sy ny sisa de zao ity fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny ho ahy koa de mampianaratsika manao hoe Andriamanitra rehefa mifanaiky amintsika dia Andriamanitra izay mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra amin'ny toerana misy atsika dia fanekena tsy mampanahy atsika fa izy ny miasa ahatanteraka ireny. No zany dia rehefa misy fanekena ataonao anatreh'Andriamanitra de mampitebiteby ianao ndraindray betsaka ireo olona zay mandà rehefa mpanaovan'Andriamanitra zavatra hoe ahoana moa zany anaikan'izany eo anatreh'Andriamanitra atao. Jesoa ny teny manao hoe naoka ny teninareo eny de eny, rehefa tsy de tsy zany eny mivadika tsy zany tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ilay ratsy tsy mivadika eny zany sy ny sisa rehetra. Dia mafimafy ny ezagantsika an'ilay hoe engagement nalay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika olombelona, de ndraindray mampatahotra atsika de mampihemotra atsika sarotra be zany hanao fanekena amin'Andriamanitra zany. Fa ity boky ny Genesis ity de manazava toko 7 manazava zao tsy tokony atahotra am'izay fanekena ny lasan'Andriamanitra amintsika isika, tsy tokony atahotra amin'ny lafiny hoe satria fanapahan-kevitra Andriamanitra ny fanaiky amintsika tsy zany teny tamin'Andriamanitra hoe mba andao anao Andriamanitra no fanekena amiko, fa Andriamanitra nanao ndingana nanao reo karazam-panekena maro isan-karazany, faneken'ny batisa, faneken'ny mpandray, faneken'ny mpitana, faneken'ny mpiandry, faneken'ny katekista, faneken'ny mpitoteny, be de be ny karazam-panekena izay fa iainantsika vampitona ankehitriny ao anatin'ny fiangonana de mahazo matoky ianao fa ireny fanekeny ireny zany de zao Andriamanitra no iasa hanampy ianao amin'ny fanatanterahana ny fanekena io. Ary aza mieritreritra hoe enao ny tompon'ilay fanekena raha ohatra ka mahatonona ilay fanekena ianao de tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra. Raha am'ty Genesis toko 7 ity hoe Andriamanitra nonana rehefa napahan-kevitra ifanaiky aminao de tsy tokony atao ohatra ianao zany rehefa misy fanekena andrasan'Andriamanitra aminao. Zay ny evim-panahy faharoa raha mivaofy ilay ataontsika hoe peritas de ateke isika. Fa ny fahatelo de izay entina mampatsiaro antsika de zao tsy manadiny ny fanekena ny fanaovana amintsika Andriamanitra. Izy manao hoe ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo. De nanisy havana moa Andriamanitra na arc-en-ciel. Fa raha ohatra ve tsika tena mijery de hoe hoy Andriamanitra hoe rehefa mijery an'iny arc-en-ciel iny na iny havana iny de zao atsiaro ilay fanekena ny fanaovako taminareo. De enao ve de mieritreritra fa hoe raha tsisy an'le havana zany dia ho adinon'Andriamanitra ny fanekena. Inona ny antony ametrahan'Andriamanitra an'le havana? Tena ho an'Andriamanitra tokoa ve le fanekena? Fa Andriamanitra ve dia raha tsisy an'iny havana iny de verinao hoe hanadino an'ilay fanekena ny fanaovanao taminy, ny fanaovany taminao, zay izy ihany ny tompon'ilay fanapahan-kevitra. Zay le zatsika hoe unilatéralité hoe Andriamanitra ihany no nandray fanapahan-kevitra hanao fanekena amintsika. De eritreretinao ve hoe raha tsy eo lay havana de ho adinon'Andriamanitra ny fanekena?
tsia la iavana raha ny tena marina tsy nataon'Andriamanitra hahatserovany fanekena loatra mazava io andiny eo no zay tsy atikevitra fa nataon'Andriamanitra koa hahatserovantsika n'ilay fanekena hoe Andriamanitra ngeny fanaiky tamintsika rehefa mahita lay havana ianao satria maloka ny andro rehefa avy ny orana dia mitebitebitsika rehefa avy ny orana de mitebitebitsika hoe ay sao de tonga ary mitondra trano ay sao de andrava aina andrava nofo andrava ny tany io orana io de misy havana dia am'izay fotoan'izay lay havana mampitsahatra ny tebitebinao mampitsahatra ay moka efa ny fanaiky tamiko Andriamanitra fa izao tsy animba ny tany tsony izy tsy andripaka tsy izy tsony ny safitrano no zany lay havana tsy nataon'Andriamanitra ho azy loatra fa nataon'Andriamanitra ho anao rehefa ao anatin'ilay tebiteby ianao rehefa ao anatin'ilay tebiteby dia misy signa na misy famantarana nataon'Andriamanitra ho tsika manao hoe inona ny hevim-panahy io de zao Andriamanitra tsy manadino ny fanekeny natao taminao zany na inona inenao mety manadino fa Andriamanitra tsy manadino ny fanekeny taminao no zany rehefa mivoaka ny tranon'Andriamanitra io ianao avy miangona ohatra avy mivavaka de Andriamanitra mandray tsodrano ianao ny farany indrindra zay magnana fitaovavana de ny tsodrano iny tsodrano iny de efa faneken'Andriamanitra Andriamanitra ny tsodrano ohatra de miteny Andriamanitra manao hoe tamin'ny Arona miteny hoe tonono zao tsodrano zao ho an'ny vahoaka itahy anao any Jehovah ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka omeny anao ny fiadarana fanekeny zany de azony zay fanekeny zay azony vaovaoaka ny tranon'Andriamanitra hoe tompo ianao ny teny tamiko hoe hampamirapiratra ny tavanao amiko ianao ny teny tamiko manao hoe hamindra fo amiko ary de zay ny dikan'ilay hoe famantarana zany hoe lay havana apetrak'Andriamanitra eny amin'ny rahona rehefa tonga ny andro maloka ny fahavaratra ny orana mitsojo ny siklôna ny isan-karazany dia afaka lay tebiteby io tsy lasa lavitra io an de misy fety io feran'Andriamanitra io tsy animby io fa atretsy ihany kay moa Andriamanitra ny fanaiky tamiko afaka malala Andriamanitra tsy manadino ny fanekeny Andriamanitra mahatsiaro sany mandrakariva mahatsiaro hoe zanany ianao hoy izy amin'ny boky Isaia mpaminany manao hoe nitray mpimaso monja ngeny nahafoizako anao hoe nitray mpimaso monja no nahafoy ianao no zany dia aza mieritreritra mihitsy ianao raha ao anatin'ny ady sarotra ka sendra maloka ny andro sendra amin'ny fiainana mety ho maloka ny andro amin'ny fiainana indray mety ho mandalo fizantoetra amin'ny fiainana indray mety misy lafin-javatra maro samihafa tahaka izay hitantsika eny amin'ny rahona ndraindray hoe maloka be mitseratra mikota de tahaka ireny koa ny fiainantsika zanak'olombelona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fiainantsika mety mandalo n'izany tsika de izao Andriamanitra tsy manadino ilay fanekeny taminao hoe obanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao de matoky ary fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mahatoky miazona zany fanekeny natao taminao zany ary zany fanekena na fanaovan'Andriamanitra taminao zany de zao tsy fanekena manimba tsy fanekena tsy vitanao tsy fanekena andrava ny fiainanao fa fanekena itahy anao fanekena nome anao fitsarana fanekena nome anao fifaliana ary fanekena tsy anadononao fa Andriamanitra de eo akaikinao mandrakariva ary manome anao famantarana amin'ny fiainana isan'andro atsapanao hoe Andriamanitra de eo akaikinao tsy manadino fa momba sy mikarakara ny tany mpanompo vavaka tsika ry avaka tompo misotranao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao fa ianao de mahatoky rehefa manaiky ianao momba anay de momba anay hatramin'ny farany zay ny be sy asi tompo de misaotra tompo fa Andriamanitra mahatoky ianao de tehirizo amin'ny fanekena ny fanaovanay taminao zahay mba hitoetra ho mahatoky zahay dia omeo anay ny fiadanam-po sy ny fitsarana ny fahatonina omeo anay ny fahalemem-panahy omeo anay ny fotony omeo anay ny fahalalandava satria zay no antony nanaovanao fanekena taminay isory aty anatinay ny fomora sositra ny fomora tezitra isory aty anatinay ny tahotra ny hoavy isory aty anatinay ny tebiteby izay mpahazo ny zanako zao tontolo zao
fa efa nifanaiky taminay ianao de nifaneken'ny fiadanana ny fitsarana ary tsy taminay ihany fa tamin'ny zava-poary manontolo azay raha teo no antony nanomezanao anay ny zanako malalanao mba hanafaka anay de mametraka ity herinandro vaovao igadona raha pitso ity zay tompo dia misaotra noho am'izao Zoma faran'ny herinandro amin'ny asa izao misaotra noho am'izay asa rehetra vita tamin'ity Zoma ity zay menao anay tamin'ny zay andro vitsivitsy zay de isaoranay anao tompo de taioa ny faran'ny herinandro ny raha pitso sabotsy sy ny herinandro vaovao menao anay amin'ny alahady zao amarino aminay ny teninao fandriamanitry ny fiadanana sy ny fitsarana ho anay ianao saotra Jesosy amen